Tsy maintsy manao arovava arorona ny mpianatra rehetra ato amin'ny sisikony majanga voalohany no ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Tsy afaka miditra ao an-tsekoly ireo mpianatra tsy manao arovava arorona raha ny fanazavana. Manomboka zao miverina daholo ny fepetra rehetra izay efa fanaontsika, indrindra ny fitondrasana ny kasibosy, ny fanasan'ny tanana alohan'ny miditra ao am-pianarana, ary indrindra ilay mivoaka miditra ilaina ihany fahadiovana, ary ny fanajana ny elanelana koa eo ihany. Izay zany zavatra tsara ampafantarina antsika. Tsara ho marina eto efa misy ihany ny établissement mahafinaritra be tena nanoratra karnen'ny mpianatra hoe tsy afaka miverina mianatra ny zanakanareo raha ohatra ka tsy mitondra kasibosy. Miditra ao anatin'ny telovolana faharoa ny mpianatra amin'izao fotoana izao. Misy ny programa manokana nomeny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'izao mba ahafahana manatratra ny tanjony eo amin'ny tontolon'ny fampianarana. Mba hialana tamin'ny olana nisy tamin'ny taona lasa dia nisy mesure niraisin'ny fitondram-panjakana dia ny fanaovana fiche de répartition annuelle, izany hoe efa nitsinjarainy zareo avy tany ny programa tokony atao isan'ny telo volana. Amin'izay fotoana zay raha ohatra sanatriany vava misy ny fahatapahana iny elanelana iny mitovy ny zava-bitan'ny sekoly rehetra manerana ny Madagasikara, dia manararoatra ihany manentana amin'izay zavatra zay mba samy hanaraka an'izay tsika tompony sekoly itsika mpampianatra rehetra atao anatin'ny sisikony majanga voalohany. Tompon'andraikitra ny ray aman-dreny sy ny mpianatra ny telen-tsekoly amin'ny fiarovana ny zaza mandritra ny fitam-pianarana amin'ny fiarovana ny zaza amin'ny coronavirus.